alakamisy 2 aprily 2022 tonga amin'ny fotoana ny alakamisy masina isika atserovana indrindra nanorenana ny fanasan'ny tompo ary iomanana amin'ny fitsarana ny Jesoa Kristy eo anatrehan'ny tribunaly mpiangonana. Omboy amin'ny azo fijaliana izy. Izany loha hevitra iompanan'ity fanompoam-pivavahana ity. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo ny riavana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy tompontsika. Liturjia larana faharoa nitondrana antsika amin'izao fanompoam-pivavahana izao, mitsangana idera sy hanome voninahitra n'Andriamanitra araka ny salamo voalahitra. Salamo 7:1 hatramin'ny 4. Hoy ny mpanao salamo: vonjeo aho Andriamanitra, fa efa miatra amin'ny haiko ny rano, milentika amin'ny fotaka mandreva aho ka tsy misy fiafarana. Efa miditra amin'ny rano lalinao ka mandifotra ny rika, sasatry ny tarainao mamay ny tendako, paina ny masoko raha miandry an'Andriamanitra aho. Maro noho ny volondohako no isan'izay mankahalatsy ahoantsy-ahoana, mahery izay te hahafaty ahy, dia ny fahavaloko tsy ahoantsy-ahoana, mampanonitra izay tsy nalaiko izy. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, tia dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao. Misaotra ry Tompo no ny habe ny fitiavanao ny tahiry anay ka nahatrana anay izao alakamisy masina izao. Misaotra ry Tompo no ny habe ny fitiavanao nampaharitra anay tamin'itony ora itony. Misaotra ry Tompo no ny habe ny fitiavanao miantso anay mba hibebaka amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka amin'izao alakamisy masina izao. Mandroso eo anatrehanao ary izahay, mandoarika eo am-pototry ny azo fijalian'i Jesoa Kristy zanakao. Tompo misafidy ny angata-pamelana no ny fahotana vitanay, koa ekeo ny amindra fo aminay indray, hanavao ny mahazanaka ao Andriamanitra anay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Misaotra Andriamanitra ny asan'ny fanainao masina, mampahatoky anay ny famelan-keloka ka ny fanononanao izany famelan-keloka izany dia raisinay amin'ny finoana tokoa. Araka ny teninao manao hoe: namena tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia ho fotsiko tahaka ny oram-panala. Misaotra ny amin'ny asan'ny fanahy masina, mbola eo anivon'ny fiangonana tanterahanao ny teninao manao hoe: raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anaranao dia ho ao afovoany ianao. Tompo ny fanatrehanao no hery ho an'ny fiangonana ary ny teninao no hampitombo sy hampiorina hatrany ny finoanay ianao, ilay tompo ny fandresena. Misaotra Jesoa amin'ny anaranao. Amen. Tonga amin'ny fotoanan'ny ankizy tanora isika, mitsangana ianareo manao hira fa 5:5 andiny fahatelo. Ao amin'izay izy vavaka vao mipetraka ianareo. Izany tokoa no fangatahanay ankizy sy tanora ry Tompo Andriamanitray. Aza mahafoy na mahasarika anay amin'ity fotoana sy minitra vitsy ity. Ataovy tafapaka ao anatinay indray ny teninao, hivelomanay ary iorenanay amin'ny finoana.
amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teny am-piandohana dia nitonoana tamintsika ny tsoratra masina anankiray. Inona ilay izy? Omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Aona tsara? Iza ilay izy? Jesosy. Tamin'ny fotoan'andro nitrangan'izany tantara izany, Jesosy Kristy dia avy notsaraina teo anatrehan'ny manam-pahefana ara-piangonana, nantsona hoe Sinedriona, notarihan'ny Kaiafa mpisorona be. 70 no isan'ny mpikambana ao anatin'izany. Rehefa tsy hita izay nahadiso any Jesosy, dia nofatorana indray i Jesosy, zoma maraina be izay andro izay, ka nentina teo manam-pahefana ara-panjakana. Pilato kosa indray no anaran'izay manam-pahefana ara-panjakana hitantana ny fitsarana izay. Nisy jiolahy rain-dandry, atao hoe iza? Iza tsara? Remena pila? Barabasy. Sady namolon'olona izy no mpikomy. Rehefa fety ny andro firavoravona dia fanao ny fanjakana ny manome famitsoran-keloka olona anankiray. Rehefa nandeha ny fitsarana an'i Jesosy ao amin'io ka 7:20 eo ambany masontsika eo, perikopa hovakiana reveo ny ampahan'izany, intelo i Pilato no nilaza hoe tsy hitako izay heriko ty lehilahy ty, ka ataoko ahoana moa izy? Ho faiziko izy dia avelako andeha. Intelo Pilato no nilaza an'izay. Fa ny vahoaka dia nanamafy toy ny nanao tsindry ny manam-pahefana ara-panjakana hoe Barabasy no alefaso, fa Jesosy omboy izy. Izany ny tantaran'ity omboy amin'ny hazo fijaliana ity i Jesosy. Raha ianareo ankizy sy tanora no teo amin'ny toeran'ny vahoaka fahizany, inona re no niteneninao hoe? Niombon-kevitra tamin'ny vahoaka ve ianao hoe omboy, manaranara-kefy eo, manao ny sasany dia mba manao koa, miteny ny hafa dia mba milaza koa, tsy nandalina, tsy namakafaka. Io ry havana dia mbola hita na dia tsy mivantana azy ankehitriny eo amin'ny fiainantsika, eny amin'ny fiarahamonina. No hoe manombo an'i Jesosy amin'ny hazo fijaliana ankehitriny, dia izay manao zavatra mampalahelo an'Andriamanitra, izay manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, izay manao zavatra tsy arak'izay nolazain'Andriamanitra. Manombo an'i Kristy amin'ny hazo fijaliana. Mety hoe tsy niteny ny vavanao hoe omboy izy, fa ny nataonao dia manao hoe omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Satria ataon'ny betsaka ny fironana amin'ny zava-mahadomelona dia ohatran'ny matiantoka ianao tsy nakany, satria ataon'ny maro miarakaraka amin'ny fomba n'izao tontolo izao dia nakany koa ianao. Tsy mampaninona izany, izay ilay hoe omboy tsy akiteniteny fa amin'ny atao. Ry tanora sy ankizy, tandremo ny fironana amin'ny hevitra izao tontolo izao mety mahery vaika, manindry anao ny hevitra izao tontolo izao, dia lasa maivaninao ny hevitr'Andriamanitra. Anio mba tsy ombon-kevitra amin'izao tontolo izao, hanombo an'i Jesosy amin'ny hazo fijaliana indray ianareo ankizy sy tanora, fa irahina amin'i Jesosy ilay manana sitrapo mitondra fiainana tsara sy fiadanana ho anareo sy ny ho avinareo. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Amin'ny mahankizy amin'ny mahatanora anay ry Jesosy, dia hitanao fa mora mirona amin'izay alehan'ny betsaka izahay. Tsy fantatray mantsy ny fizina efa nomenao anay teo amin'ny batisa, ny antsoina anay hoe zanak'Andriamanitra izahay. Adinonay
ilay fiavana fanamasinana efa nataonao ho anay. Ankehitriny mifona aminao izahay fa nanao ambanin-javatra ny sitraponao ary nanombo ani Jesosy teo amin'ny azo fijaliana tokoa. Mamelanay amin'izao sisa izao omeo ny fanahy masina mba hafanay manaraka araka ny sitraponao ny mahafaly anao rehetra ary esory amin'izay fahazarana manombo anao amin'ny azo fijaliana izahay amin'ny lainga sy ny fitaka amin'ny famalivaliana ray aman-dreny sy ny toetra amin'ny maro hafa ny fahalainana mivavaka ny tsy mahatamana anay amin'ny fiangonana sy ny sampana samihafa. Mamindra-fo aminay amin'izao alaka misy masina izao Tompo, aoka ny feonay iombona amin'ny fanekenanao Jesosy Kristy. Misaotra Jesosy. Amen. Hivavaka isika ry havana. Ry Jesosy Kristy Tomponay io, ilay Andriamanitra tokana, mpamonjinay, mpandresy sy mampandresy anay. Endreny hafalianay manana anjara ao aminao amin'izao fotoana ny herinandro masina izao. Tompo, meteza ombanay, meteza hanafy anay ny fahafenoan'ny fanahinao masina raha mbaky ny teninao sy iaino ny afatra avy aminao izahay. Mitendena Tompo, fa vonina iaino sy ankatoanao izahay. Misaotra Jesosy mpiandry tsara amin'ny anaranao no ivavahanay. Amen. Iaraka hamaky sy iaino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Salamo. Salamo 7:30, andininy 9:20 ka hatramin'ny 10:20. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Indro ny mason'i Jehova mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindram-pony mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary. Ny fanahintsika miandry an' Jehova famonjenantsika sy hampingantsika izy, fa izy no ifalian'ny fontsika satria ny anarany masina no itokiantsika. Jehova, aoka ny famindram-ponao hitoetra aminay araka ny anantenanay anao. Hotoizantsika ny famakinany soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Lioka toko 7:20, ny 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Ary ho faranantsika ny famakinany soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Filipianina toko 2, 5 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary satria tian'ny Pilato alefa Jesosy, dia niteny indray izy, fa ny olona niantsy kosa ka nanao hoe, omboy amin'ny azo fijaliana izy, fa hoy izy tamin'ny fanotelony, ka inona ary ny ratsy nataony? Tsy hitako izay elony tokony hahafaty azy, koa ho faiziko izy dia halefako. Fa niantsy tamin'ny feo mafy ny olona ka nangataka hanombohana an' Jesosy amin'ny azo fijaliana, ary nahery ny feon'ny olona. Ary Pilato dia nandidy hanao izay nangatainy, ary dia nalefany ilay natao tao an-tranomaizina noho ny fikomiana sy ny vonoan'olona, satria io ny nangatainy. Fa Jesosy kosa natolony hataony araka ny sitrapony. Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nifoanany ny tenany tamin'ankany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanantareo olona izy, dia nanitry tena ka nanaika hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Ray masonao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fanahin'ny Tompo ny riavana hitarika antsika hatrany, atakarantsika ny sitrapony araka ny lohahevitra manao hoe omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Raha nytania isika kristianina no hoe nahoana moa isika no manokana ny herinandro melohan'ny Pasika ary manonona izany hoe herinandro masina.
fantatrao ve ary nahoantsika no antsoina mba ahatsiaro izany herinandro farany mialoha ny nahafatesan'i Jesosy. Azonao ve ny tantara-pamonjena? Tsy mbola niaona mivantany sika ry havana, nanomboka tamin'ny aladin'ny Sampandrofia, raha tsy vao ity any ity no ny antony fantatry ny maro taminareo, ny antony ara-pahasalamana. Ndea ho tsaivina kely zany atao hoe ny tantara ny herinandro masina, mba tsy hanamavana antsika kristianina itony fotoana sarobidy sady miavaka eo amin'ny tantara-pamonjena antsika itony. Ny herinandro masina dia manomboka ny alahadin'ny Sampandrofia ary mifarana ny alahadin'ny Pasika. Alahadin'ny Sampandrofia dia fanonana i Jesosy ho mpanjaka, nantenana hitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely teo ambany vahoan'ny Romanina. Izay ilay alahadin'ny Sampandrofia miodikodinao ny zanabiriky, ny lamba eny an-dalana, ny Sampandrofia, ny hira hosana, nivadika omboy ny zoma masina. Alatsinainy, talata, alarobia, izay tsena tsy tokony ho adonitsika fa ny fandimbiasan'ny mpahay soratra masina, ny mpitondra fivavahana isan-tsokajy, nametrahana fanontaniana, nanontaniana i Jesosy, fanontaniana fandrika ain' Jesosy niala tamin'izany. Fa tao anatin'ireo andro telo ireo koa, alatsinainy dia nisy ilay fanosorana ny menaka nataony Maria Magdalena, nampanontany ny mpianatra hoe atao inona laniana fotsiny io zavatra io, tokony menany mahantra. Ny talata dia fampianarana lehibe nataon'i Jesosy momba ny hiaviany indray, hitsara ka fampiomanana ny mpanaradia azy. Ny alarobia dia atao hoe alarobia ny famadihana, lehibe tao ny fanapahan-kevitry Jodasy, ny fanaraka tamin'ny mpanolan-dalàna sy ny loholona, ka nanontaniany hoe omenareo ohatrinona aho amadiako azy. Alarobia ny famadihana. Ny alakamisy masina, raha amin'ny filazam-baovao ankehitriny dia hoe niazakazaka ny toetra rà momba ny Jesosy Kristy tao Jerosalema. Tao ny ady hevitry ny teo lehibe ho an'ny mpianatra rehefa nasain'i Jesosy nanomana ny sakafo Pasika jiosy, zany hoe ny sakafo ny fahareovan-tena jiosy, fahatserovana ny voahana tany Egipta makany amin'ny tany Kanana. Tao ny fihinanana ny Pasika araka ny voalaza teo, ny toy tamin'ny fanorenan'i Jesosy, ny fanekena vaovao tamin'ny alalan'ny fanasan'ny tompo. Tao ny vavaka nataon'i Jesosy tao Getsemane, izay nampaneken'Andriamanitra ny sitrapony hahafatesany eo amin'ny azo fijaliana. Tao ny fampianarana samihafa raha nyjaona toko fa 12 hatramin'ny fa 120, fampianarana nataon'i Jesosy momba ny fanahy masina, momba ny atao hoe fiadanana, momba ny atao hoe fifankatiavana. Tao ny fitsaram-piangonana araka ny voalaza tao anatin'ny 10 minitra. Tao ny fandavany Petera intelo an'i Jesosy. Teo no atao hoe naneno ny akoho, efa miditra any amin'ny zoma masina zany ry havana. Fa ny perikopa manoloana antsika dia trangan-javatra ny zoma masina. Pilato mitsara an'i Jesosy, na raha ny fanomboana an'i Jesosy amin'ny azo fijaliana, ny fahafatesany tamin'ny 3 ora tolakandro, ny fandeverana azy tamin'ny talohan'ny 9 ora ariva, mba tsy ho tratry ny sabata araka ny fomba jiosy. Ny sabotsy dia fanginan'ny mpianatra tao anatin'ny tahotra midy aman-trano, fa i Jesosy nidina tany amin'ny fiainatsita. Ny alahady dia ny fandresena lehibe, ny fandresena ny fahafatesana, ny fandresena ny fahotana, fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Izay raha fitinina ny tantara ny herinandro masina, izay antsona ny kristianina tsarovana isan-taona mba azahoana mifantoka bebe kokoa ny amin'izany atao hoe famonjena vitan'i Kristy, ny fiaretana mafy nataon'i Kristy ho asy ho anao. Nde isika hiaraka amin'ilay andiny tsoratra masina omboy
omboy amin'ny azo fijaliana izy. Araka izany dia tsy tantarany tranga tao anatin'ny alaka misy masina akory izay voalaza eto, fa tantara nisy eo tao amin'ny zoma masina, fiandohana indrindra. Pilato mitsara ani Jesosy. Omboy amin'ny azo fijaliana izy. Alefantsika dia ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny ry havana. Io feo io ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo ary ho an'ny tsy mpandray fanasan'ny tompo. Inona amin'ny ataontsika mpandray fanasan'ny tompo no midika feo manao hoe omboy amin'ny azo fijaliana izy. Inona amin'ny ataony tsy mbola mpandray fanasan'ny tompo no midika hoe omboy amin'ny azo fijaliana izy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, isika mpandray fanasan'ny tompo raha miatrika ny latabatra masina dia ampatsahivina fa mankasitraka ny asa famonjena nataon'i Jesosy. Ampatsahivina fa mahatsiaro ny tantaram-pamonjena nanomboka teo amin'ny fahaterahan'i Jesosy izay efa fijaliana satria tany an-tranonomby saingy ataontsika fety rehefa krismasy ka hatramin'ny nahafatesany teo amin'ny azo fijaliana. Fahatsiarovana fa tsy nijanona teo amin'ny fahafatesana fa tao ny fitsanganany tamin'ny maty, tao ny akarana any an-danitra, mbola miandry mpitalao fiverenana isika. Izany no tantaram-pamonjena tsarovana ao anatin'ny fanasan'ny tompo. Tory teny velona, hita maso, azo tsapahitanana ny mofo sy ny divay. Mampatsiahantsika sary milaza ny famonjena vitan'i Jesosy. Raha tamin'ny fotoanandro omboy amin'ny azo fijaliana izy dia Jesosy entina atao hoe ny amin'ny lampam-pitsarana anosy, ampatorana no tsaraina, fa amin'izao vanim-potoana ny fiangonan'izao kosa dia Jesosy ny filazantsara velona. Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty no tsaraina eo anatrehan'izao tontolo izao. Ny feon'ny mpandray fanasan'ny tompo, raha tena mpandray fanasan'ny tompo marina izy dia ny hoe tsy hanombo an'i Jesosy amin'ny azo fijaliana, efa nitsangana tamin'ny maty izy. Saingy tsy izany indraindray ny mpandray fanasan'ny tompo. Misy ny sasany miteny ankitsirana ny amin'ny fanomboana an'i Jesosy tamin'ny azo fijaliana. Misy ny sasany amin'ny ataony no milaza omboy amin'ny azo fijaliana izy satria tsy mety hanaraka ny fahamarinana mbola sodokany rehaka izao tontolo izao. Misy ny mpandray fanasan'ny tompo sasany mangina eo anatrehan'ny zavatra tsy mety, izany koa dia endriky ny omboy amin'ny azo fijaliana izy. Misy isika dia finoana ivelambelany ny manara-davana, ny mpandray ranona dia zakoho mba hiditra ho mpandray fanasan'ny tompo. Izany dia sary ny hoe omboy amin'ny azo fijaliana izy. Mbola vanim-potoana ny fandinihan-teny izao ry havana na dia fanolozantsika volana martsa azy ny lohahevitra. Mandiny tena isika mpandray fanasan'ny tompo, tena mazava sy matotra ve ny safidinao. Manoloana ani Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty, tena fantatrao ve izay nekenao? Azonao tsara ve ny fanekena notononinao? Ny safidy no raisinao tena tamin'ny fahamatorana ve? Indraindray dia miteny ireo olona efa mahazoazo taona hoe tamin'izany moa mbola kely paster dia tsy azo tsara mianatra katekomena fotsiny dia mianatra katekomena. Ry havana malala mba tsy ho diso lalana ny amin'izany isika. Alaliany tsara ao amin'ny katekomena ny tantara-pamonjena, alaliany tsara ataovy aza miala ao ianao raha tsy resy lahatra hoe ai Jesosy mijoro eo anatrehako, nanolotra ny tena teo amin'ny azo fijaliana, efa nandresy ny fahafatesana. Aza maika ny ala ao amin'ny katekomena na firy taona raha mbola tsy azonao tsara, herintaona farafahakeliny hoy ny fandamina ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Mandiny tena ry havana, mazava sy matotra ve ny safidinao hanaika an'i Jesosy? Tandremo ratsy ny manarakefa, fa ny tsara dia ny hoe fantatro izay inoko ary iainako ny fanekeko. Ho an'ny tsy mpandray fanasan'ny tompo, mety hoe tsy mandamy vantana isika, fa mbola misalasala.
mety hoe tsy misafidy ianao kanefa efa nisafidy ianao nisafidy tsy hifidy aloha. Mety hoe mandamy vantana ny tsy ataonao fa no omboy dia efa halazain'izay ataonao ihany. Mety hoe ny hevitra mbola miandry ny fanapahan-kevitra fa ny feonao efa maheriny hoe aleo fahatian'i Jesoa. Ry havana malala, marina fa tena lalam-pamonjena ny fahafatesan'i Jesoa teo amin'ny hazofijaliana, kanefa raha mipetraka eo amin'ny toeran'ilay vahoaka tamin'izany dia tsy maintsy eritreritra ihany hoe rariny ve nino nanonana hoe omboy amin'ny hazofijaliana izy. Amin'izao fotoana izao manoloana antsika isan'alahady na amin'ny fotoana izay idirantsika amin'ny fiangonana izanaiza ny sarin'ny hazofijaliana ho antsika tsy mbola mpandray fanasan'ny tompo. Za efa mpandray fanasan'ny tompo, aza mijanona amin'ny fahitana ny fijerena ny hazofijaliana fotsiny, aza faly hijeren'i Jesoa eo amin'ny hazofijaliana, aza faly hibanjana ny hazofijalian'i Kristy, fa io hazofijaliana antsika tsy tapaka ary tsy miala manoloana antsika io dia antsoavo ho antsika mba hiova hevitra ny hoe omboy amin'ny hazofijaliana izy ho tonga hoe ekeko Jesoa Kristy fa maty ho fiainako. Ry havana malala, raisy Jesoa midira amin'ny fiainana vaovao, tsy angatakandro ianao sao irona ihany, irona foana amin'ny hoe omboy amin'ny hazofijaliana izy, hovay ny fanapahan-kevitrao sahi mandray safidy mazava tsara fa tsy mpivavaka tsotra fa manolo tena nompon'ny tompo ilay efa maty ho anao. Tamin'izany Jesoa dia notsaraina sy nolavina. Izao Jesoa anio dia mbola ajoro indray eo anoloantsika fiangonana. Jesoa maty sy nitsangana tamin'ny maty, manaova safidy tsara ry havana. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, hanonona ny omboy amin'ny hazofijaliana izy. Ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo, ataovy mazava ny safidinao, fantatrao tsara sady ekenao ve i Jesoa Kristy sy ny famonjeny, iaino ny fanekena ary avaozy isaky ny miatrika latabatra masina izany, mba azadonoina fa amin'ny fotoana tsy anatrehanao ny fanasan'ny tompo dia misy dikan'izay. So ianao ilay niala an-databatra masina ka nanao indray hoe omboy amin'ny hazofijaliana izy. Ho an'ny mbola tsy mpandray fanasan'ny tompo, tsy angatakandro isika manoloana anao Jesoa Kristy izay nomboana tamin'ny hazofijaliana, mbola miandry ny fanapahan-kevitrao izy, aza lavina ilay efa maty ho anao. Enganery havan'izany afatra izany foy fa nandanja eo amin'ny fiainam-panahintsika, naovantsika dingana vaovao matotra kokoa mihoatra ny tamin'ny lasa, ary vaovao hitondra fiainana vaovao ho antsika mbola misalasala. Raisy Jesoa maty sy nitsangana tamin'ny maty ho fiainanao. Amen. Hivavaka isika. Navelanao hifanatrika taminao tamin'ny alalan'ny teninao ny fiangonanao Andriamanitro, ary misaotra satria nampahafantarinao indray fa mitohy mandraka ankehitriny ny feon'izao tontolo izao, te hanery ny amin'ny hoe omboy amin'ny hazofijaliana izy, te hanery ny fiangonana mba hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao, hanombo indray an'i Jesoa eo amin'ny hazofijaliana, te hanery ny mpandray ny fanasan'ny tompo mbola isalasala ary tsy hanana safidy mazava ny amin'ny Jesoa Kristy izay tompo sy mpamonjy. Najoro manoloana anay i Jesoa, nitsangana tamin'ny maty, aza velanao isalasala intsony amin'izany izay fa meo anay indray ny faharesen-dahatra vaovao, ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Misaotra fa mbola mijoro ianao ary te hampatsiaro ireo mbola misalasala, tsy tonga amin'ny fanapahan-kevitra iombon-databatra aminao. Miseho ianao ary maneho ny fitiavanao, tanana mitsotra eo amin'ny hazofijaliana, miantso mba hanatony. Tompo omeo ny fanahy masina, ny kely hery mbola misalasala, meo ny fanahy masina
ireo mbola variana amin'ny rehaka izao tontolo izao ho tonga amin'ny faharesendahatra koa amin'ity alaka misy masina ity dia atsiaro fa ianao mihitsy no nanolotra ny tenanao sy ny ranao mba ho famonjenanay. Izao izahay dia mahatsiaro ny fametrahanao ny fiaingona eto amin'izao tontolo izao ho fanjakam-pisorona, koa dia mitondra vavaka ho an'ny fiainan'ny fiarahamonina izay hijoroany ny fiangonana. Ao ny tsy salama, ianao tompo no hamangy any amin'ny toerana misy azy ireny, anendry ny fototra aretina, anampy ny mpitsabo, ny fianakaviana mikarakara amin'ny enti-manana, amin'ny herin-tsaina, ampiorina finoana sy fanantenana. Ianao ampahery ny manamanjoa ary hatanteraka ny fiononana ho azy ireny. Ianao hijery ireo misedra olana, arakasa fivelomana, ara-ankohonana, ara-pianakaviana, eo amin'ny fianarana, eo amin'ny fitadiavana azy. Akekezy tompo ny mpanomponao ka savao lalana mba hadingana ireny olana samy hafa ireny. Jesosy Kristy fa mifamaofao koa ny fiainanay eto amin'izao tontolo izao, ireo totsy fifaliana, miandrandra fahasoavana, manana fikasana tsara dia tonononay eo aminao. Vavaka aminao izay ho an'ireo latsaka ao anatin'ny fakapanahy ary te hiala amin'ny fatorana mahazo azy, na izy ireny na izy, ankizy, tanora, zatovo, ray aman-dreny, olon-dehibe. Tompo Andriamanitra, mahazo ny sokajin'olona maro izany fatorany fahotana izany, miantra ka manafahy ianao. Mbola entinay ambavaka ny firenenay, Andriamanitra rainay, raha mikikika ny atao hoe fanavaozana dia ataovy mitodika aminao ilay tompo ny fanavaozana rehetra amin'ny ara-panahy, amin'ny ara-tsaina, amin'ny maha olombelona manontolo. Omeo fahendreny ireo tompona andraikitra isan'ambaratonga eto amin'ny firenenay amin'ny fitantanana anjara fanapahany, ary ny vahoaka malagasy dia azavelanao any Asia fa samy andray ny andraikitra tandrify azy koa amin'ny fanatsarana ny fiarahamonina sy ny fampandrosoana ity firenena ity. Esory eto amin'izao firenena izao ny tsy fandriam-pahalemana, ary tonondray maka indray ny teny hoe fiadanako no omeko anareo. Entinay ambavaka aminao tompo ny fiangonanao manerana izao tontolo izao, najoronao fanasana fahazavana izahay dia ho tanteraka tokoa izany na dia tena ao anatin'ny fahasarotana azy amin'izao vanim-potoana irahanay miaina izao. Vavaka aminao an'ny synode FJKM, ny fiangonana rehetra manerana ny Madagasikara hatrany ampita-dranomasina. Hitanao ny filofosana amin'ny fitoriana filazantsara, tsy miafinao koa no olana izay mitambesatra ao amin'ny isa-piangonana na ny mpitondra fivavahana na ireo laika mpiara-miasa aminy. Amin'izany tompo dia asehoy fa mpandresy ianao. Dia misaotra anao mihaino vavaka sandratray, raha ifaran'izao fotoana izao misy ny hamonjy fodiana sahady, misy mbola hanohy amin'ny fiatrena tabatra masina, dia ny tanamairinao mbola ombanay ary ny teninao fanilo ny tongotray. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay nampianatra anay ny vavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takany ny an-danitra. Meo anay ny ny anina sahaza ao anay, ary mamelany eloka hitaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voalaza ny soratra masina fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Mitsangana ary izao anonona ny fanekam-pinoana apostolika am-pifaliana. Mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zananahy tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijara napaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, sangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy to, avy any evy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, ny famelan-kely, fitsanganan'ny tena maty
ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tonga amin'ny tsara ho fantatra isika riavana, ireto no tsara ho fantatra vitsivitsy ho toy n'izao herinandro masina izao. Raha mpitso raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny 10 ora tolakandro no anomboka ny fanompoam-pivavahana izay arahany antsakirany firaisan'ny sampana. Amin'ny alahady Pasika, raha sitrapon'Andriamanitra dia miditra indroa ny fanompoam-pivavahana amin'ny 9 ora sy fahefany ny voalohany ary amin'ny 7 ora sasany ny faharoa. Ampatsivina trano isika fa mandray izay tolo-tanana ho antsika ny voamera sosialy mba hitsinjovana ireo lolohan'ny fiangonana ery ampidirana ery. Dia izay no tsara ho fantatra riavana ny tompo hanafihery atsika, mbola azotsika manohetrany ny hazakazaka ao anatin'izao herinandro mpanompoana izao. Mampatsiahantsika foana ny hoe rehefa lakamisy masina dia be dia be ny vahoaka an'Andriamanitra miditra indroa hiarisaka afo amin'i Jesosy, fa rehefa zoma voaomby eo amin'ny azo fijaliana ny tompo tsy hita daholo ny akamaroany. Dia mba ilaozantsika izany fiainana izany fa tozoya ny azo fijaliana, ny lalan'ny azo fijaliana, teo isika miatrika ny fanasan'ny tompo, tsy hanao ohatry ny mpianatra hoe rehefa voaomby teo ny azo fijaliana Jesosy dia marirenina sy jaona sisa tavela teo hatramin'ny Petera ary nanda. Fa dia ho tonga isika riavana ankalazao ny tompo zava-dehibe ivony famonjena ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Raiso amin'ny fahatokiana ary nitsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra ny Jesosy tompontsika mpiandro indro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay, izay ny hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra no ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izany kasitrany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mandihana, mpandresy ny tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.